mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa malalatra hatrety alakamisy fa 4 ny volana aprily ny mofinaina voalahatra hoantsika dia ny pitiky ho an'ny Hebreo 5 Hebreo 5:7 ka hatramin'ny 10:10. Hebreo 5:7 ka hatramin'ny 10:10. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andron'ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahainy noho ny fahatahorana an'Andriamanitra dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga aloharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkisedeka. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako ity mofinaina eto am-pelatanantsika ety dia fampitahana an'i Kristy sy ny mpisorona be. Jesosy arina amin'ny mpisorona be, ary ny mpisorona be izay azavain'ny epistily any Hebreo fa olona ihany, olona izay tendrena hisolo ny olona rehetra ny fiangonana hanao ny raharahan'Andriamanitra. Ary ny mpisorona be izay hitantsika amin'ny 1 amin'ny 5. Ary ny mpisorona be izay ozy manao hoe olona izay malemy fanahy, mahay mitondra malefaka, mahay mitondra mora, mahay mitondra tsy amikery ireo olona tsy mahalala, mana fahalemem-panahy zany. Ary olona izay mahay mitondra amin'ny fomba feno fahalemem-panahy koa ireo mania, satria ny tenany koa dia efa mba hodidinin'ny fahalemena ihany amin'ny 2. Dia hoarin'ny epistily any Hebreo amin'ny mpisorona be ary Jesosy amin'ity mofinaina ity. 7-7 moa dia anehoany ilay hoe Jesosy dia nitondra teo amin'ny nofiny ny fangiry firiana, nitondra teo amin'ny nofiny ny fahoriana, ary mahavonjy koa izy izay rehetra mitondra izany fangiry firiana izany. Hitantsika ny amin'ny tapany voalohany mihitsy aza amin'ny 1-2 amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Revako lay asehon'ny epistily any Hebreo zany eto momban'i Jesosy dia ny hoe Jesosy nitondra ny fahoriantsika, nitondra ny otantsika, nitondra ny tebotebontsika, nitondra ny tsy fahatanterahantsika, ary nangiry firy noho ny fahotantsika, nangiry firy noho ny ditrantsika, nitondra izany mba ho fanasitranana antsika. Ny epistily any Hebreo zany dia manazava lay toetran'i Jesosy tia olombelona sady Andriamanitra Jesosy, fa asehon'ny epistily any Hebreo lay Jesosy tia antsika, lay Jesosy tia olona, lay Jesosy tia mpiarabelona, lay Jesosy zanak'Andriamanitra, Mesia saingy nanana zay toe-po feno fahalemem-panahy tia hafa izay. Rehefa mamaky ireo gazety-mpiangonana maro, indrindra ny gazety Teny Soa sy ny gazety Mpanolontsaina izay tranainy dia rehefa mamerina mamaky ireny dia mandrakariva feno biografia ao anatin'izy ireny, izany hoe feno tantaram-piainan'ireo, nataony hoe tantaran'olo malaza moa, fa tsy voatery hoe olo malaza amin'ny lafiny ara-politika, fa tantaran'olo malaza izay hitantarany ireo olona efa tany aloha be. Ary ny zavatra ampitain'ireo boky tranainy, ireo gazety tranainy zany, na ny Teny Soa na ny mpamafy, marina koa moa fa na ny Mpanolontsaina raha misy ihany, ny fiangonana sekoly koa misy ihany, ireo boky tranainy gazety misionera tranainy zany, dia ny ampitainy amin'ny tantaran'olo malaza ireny dia mandrakariva manao zava-dehibe ny fiezahana ho tiany hafa, fiezahana ho tiany mpiarabelona.
Raha ohatra ianao ka mijery manokana ireo ataontsika hoe ireo ray aman-dreny izay novolavolainy zany gazety-piangonana missionneur zany, tavam-potoana missionneur de tsy gaga raha ohatra ka ireo ray aman-dreny zay ray aman-dreny-piangonana no resahantsika eto, dia nanan'izay ataontsika hoe toe-po mieritreritra ny hafa zay mandrakariva, mieritreritra ny mpiarabelona aminy mandrakariva zany. Raha ohatra ianao ka miresaka ataovy hoe reo zoky ray aman-dreny tantaram-piangonana moa resahantsika eto indray, mieritreritra hoe pasteur Bemanahaka Jean ohatra zay ray aman-dreny mbola betsaka maro amintsika no mahatadidy azy, dia tsapanao zany ataontsika hoe teo amin'ny fiainany teo amin'ny ataontsika hoe ny fijoroany vavolombelona ary na de amin'ny androm-pahalehibiazany ary zay fa aty amin'ny androm-pisotrony ronono dia mbola tsaroanao zany hoe mbola nieritreritra ny hafa, nieritreritra ny tanora, mbola nahavita nanangana ataontsika hoe loharanom-bola maharitra ho an'ny sekoly, mbola nahavita nanao antsoavy manao hoe vonjeo ny sekoly ny sekoly protestanta amin'ny andro fahafitopolo taona mahery izy am'zany vanim-potoana zany, tsy izy ihany akory. Hoy tsika manao hoe fa inona no nanefy ireny toe-tsaina tao anatin'ireny ray aman-dreny zay nitarika tao anatin'ny fiarahamonina, tao anatin'ny fiangonana, tsy izy ihany fa afaka mitanisa maromaro tsika satria afaka mitanisa mihoatry ny telopolo fa nde ny vitsivitsy zay fantatritsika no resahatra hoe misy olona tsy fantatritsika mihitsy. Ataovy hoe afaka miresaka ianao ry pasteur Daniel Ralbert izay ray aman-dreny fantatsika nanao zava-dehibe koa lay toe-tsaina hoe ny hafa aloha, ny fiezahana nanao ny ainy-tsy ho zavatra mihitsy, raha misy ataontsika hoe na AFF fa ny AFF ny asa fitoerana filazantsara zany, io AFF amin'ny endrika hitantsika azy io dia zany ray aman-drenitsika ataontsika hoe pasteur Daniel Ralbert izay nandritry ny fotoana ela nanao zava-dehibe ny hoe fitoriana ny filazantsara, nitondra naharitra nieritreritra foana hoe ny hafa, ny hafa, ny hafa. Marina tsy izy ihany amin'ny pasteur Mambasoa Joseph zay fantatsika filohan'ny FJKM nandritry ny fotoana ela de fantatsika ny toe-panahany zany tamy sehatra maro samihafa, ny asa sorany, ny fiezahany izay ny taona mandrakariva ny manodidina ny mpino, ny fiangonana eritreritra mandrakariva ny eritreritra mandrakariva hoe ny hafa, raha miteny hoe ny hafa dia ivelan'ny tena, ny mety ny mpino, ny fiangonana, ny tanindrazana, pasteur Vety Michel de fantatsika rehetra hatraminy hoe ady sotola ny afara taminy tamin'ny fonja mihitsy ara, ny afara tamina zavatra mafy mihitsy ny amin'ny feritreretana ny hafa, lay hoe nanoratra boky betsaka mihitsy article maro fa tsy hoe botsaka boky akory nanoratra article maro pasteur Vety Michel momba ny fokon'olona, momba ny ataontsika hoe lay fieritreretana ny hafa zany tao anatin'ireo ray aman-dreny maro zay nametsy raha ataontsika hoe reo ray aman-dreny akaiky antsika afaka miresaka koa tsika tsy manina ny akaiky kely pasteur Maxime Rafrançois ohatra zay fantatsika tsara fa nahoana dia nieritreritra koa teo amin'ny fiainany hoe nanao zava-dehibe zany hoe ny hafa, ny fiarahamonina, ny tanindrazana, ny sekoly, ny fanabeazana, tokony adorotsika fa pasteur Maxime Rafrançois dia consultant mpiasan'ny FAO, mpiasan'ny conseil communique des églises, mpiasan'ny SITA, zany hoe rehefa te miandraka fanontaniana ianao mandalina manao hoe inona re nahatonga ireo olona ireo tsika tsy resaka ny Ravely John zay fa zokondreo tany aloha be, fa inona re no toe-tsaina izay nanovozan'ireo olona ireo, dia hoy tsika manao hoe lay ireo nianatra tamin'ireo biografia zany, nianatra reo olona reo dia nanana repère namaridalana tamin'ireo olo-malaza izay tantarainy reo missionnaire taminy nananaovana fikarohana manokana. Pasteur Ramambasoa Josepha ohatra de niresaka matetika nanoratra mihitsy aza
nyresaka matetika ny Toyoko Kagawa izay hitanao mihitsy hoe latsapaka tany anatiny a lay tantarany Toyoko Kagawa. Toyoko Kagawa dia japonais zay niova kristianina tany amin'ny taona 1860 tanora izay ataontsika hoe niova kristianina nefany a tsy neken'ny fianakaviana, zanak'olona mpanankarena, zanak'andriana japonais, tanora teanao pastera nefa ny laviny ny fianakaviana, zay tantarany Kagawa. Tsaroandreo izay ataontsika hoe fanerasera tamin'ny pasteur Amos Josepha dia fiteny mandrakariva ny tantarany Kagawa ohatra, tsy izy ihany afa be de be lalovina. Nisy fotoana moa tsy hoe izy ihany akory ny tantarany io fa nareo missionnaire tany elorana de nitantara ny Kagawa. Nisy fotoana lalaovana an-tsehatra azy ny tantarany Kagawa, zay ataontsika hoe lay olona nanaiky nahantry Kagawa zany zay lay nanova ny bidonville, nanova ny tanàna ny fahantrana, tanàna mahantra tany Japon, nitoriny filazantsara ary nanekeno mahantra, nanekeno fadilanovana ary nanekeno omezan'ny olona mihitsy ary tantarany Kagawa. Nefa nianatra tany amin'ny université matanjaka tany États-Unis any Princeton izay université nisany ataontsika hoe fantatra tamin'ny ry Albert Einstein Princeton. Dia tsy zay ihany fa ataontsika koa hoe nefa raha ny Kagawa moa fantatsika fa nahazo ny médaille faratapo indrindra fanome tany Japon, l'ordre du trésor sacré. Mitsika manao hoe tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona akory, zay ny tiana tenenina, tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fieritreretana ny hafa, ny fitiavana ny hafa, fa misy idealy, zany hoe nisy zavatra, nisy fanabeazana naletika tao anatiny. Raha ohatra ka miresaka ianao ohatra hoe pasteur be manahaka Jean dia matetika zay izy moa mampianatra tantara-piangonana, za mpianatra Nouveau Testament, testamenta vaovao, mampianatra théologie pratique, dia matetika firesankeo tamin'ny fotoan'andro tantarany docteur Livingstone. Docteur Livingstone izay iraky ny LMS tany Afrika, marina fa sady pastera, explorateur, izay niady tamin'ny fanandevozana, navita joro, ataontsika hoe matetika tantara zany izy anyren'olon-dehibe reny zay nanome fahasahina hoe nahafoy ny ataontsika hoe ny tanindrazana, nahafoy ny tombontsoa mihitsy ara tany am'izay nisy azy tany, satria nanazana izy azy ihany docteur Livingstone tany nefa de nanaiky iraky ny London Missionary Society amy 5 taona monja. 5 taona monja docteur Livingstone niala avy tany Glasgow, nandeha nanaiky iraky ny London Missionary Society. Rehefa miresaka ny pasteur Albert ianao dia tsy afaka ambava loatra Martin Luther King izay nanoratany boky mihitsy any ery itiavana docteur izay nandikany mihitsy ny toroteny Martin Luther King momba ny Martin Luther, zany hoe Martin Luther King fantatsika fa maty nofonoina, niady tamin'ny fanavaka vaham-bolokoditra, hotsika hoe tsy tonga ho azy tao anatin'ny ireo ray aman-drenitsika lay hoe fahafoizatena, lay fieritreretana ny hafa. Tsaroko fonjay nianatra tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina dia nisy dokotera niaka nianatra taminay tamin'izany fotoana zany, médecin zany io, dia hoy pasteur Aline Ramarsata tamin'izay fotoana zay nahita lay dokotera nianatra taminay manao hoe fantatrao ve Albert Schweitzer? Dia zay moa vao miditra amin'ny toeram-panomanana mpitandrina, iza tsy azo sara-tsaina iza ny Albert Schweitzer. Fa zao rehefa nitantarainy hoe ho anao médecin io matsy an'lay médecin nianaka nianatra taminay zany tao anatin'ny toeram-panomanana mpitandrina, de izy hoe zany Albert Schweitzer zany no tantaraiko aminareo.
dia ny tantara namitina ny tantarany Albert Schweitzer izy tamin'izany fotoana zany pasteur Alina Ramarsata izay mahafinaritra azy ny tantaram-piainany satria sady théologiana no musicien no pasteur no philosophe no humaniste ny tantarainy zany hoe tao amin'ny foaziny le sainao anana nofy anana tanjona anana idéaly ho tsika hoe ny fitiavana ny hafa ao anatin'ny olona dia tsy hoe ateraky ny fifaneraserana amin'ny soratra masina ihany tsy edikevitra zay aloha zany fa ny soratra masina de manefy antsika ho tia ho isokatra amin'ny hafa ho tia namana fa izao ny fitiavana ny hafa ny fanekena iara-mangirifiry amin'ny hafa de zao koa fitaomananao ibanjana modely ibanjana olona zay mety ho alay tahaka ary ny epistilo any Hebreo eto dia miresaka an' Jesosy zanak'Andriamanitra fa miresaka koa an' Jesosy olona tokony ho alayntsika tahaka miresaka koa an' Jesosy ho modely ho alayntsika tahaka mpisorona be miresaka koa ho modely hoe olona azotsika alaina tahaka io ataotsika hoe olona fakatahaka io zany am'izao andro antsika izao no ataotsika hoe somary latsa-danja amin'ny lafin'ny fanabeazana ny antony dia ilay tambajotra zay itambajotra zay iainantsika sapetsaitsika tia de mandrava ilay olona mety azo alay tahaka ina le olona mety azo alay tahaka raha ohatra zao anao ka mitantara hoe raha anina azo alay tahaka dia mety ao anatin'ny 4 ora de potehany resabe ao anatin'ny tambajotra hoe iny nga azo alay tahaka zao iny any ka manjary lasa tsy mitodika intsony amin'ilay ataotsika hoe olona fakatahaka isika de lasa very repère no hoe satria zay olona hoentina tsy iteneny epistilo any Hebreo io mazava ny teny epistilo any Hebreo manao hoe amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 15 sy toko 2 andininy 2 amin'ny toko 15 manao hoe satria ny tenany koa dia mba hodidin'ny fahalemena ihany mpisorona be zany io fa raha ohatra ka amin'izao androantsika zao no miteny manao hoe ry misy ray aman-dreny ry misy olon-dehibe azo alaina tahaka dia tonga de avy hatrany dia tsy 4 ora fotsiny rabe indrindra dia potehiny tambajotra tsy zany iny fa zao iny tsy zany iny fa zao iny zay mahafantatra an'iny fa zao sy ny sisa rehetra hany ka nefa ran'lizy de zao lasa tsy misy olona tsony zany azo atao modely tsy tahaka ireo zay tamin'ny tsisy olona tanteraka nge io epistilo any Hebreo milaza an'izany fa hoe na ny mpisorona pera de hodidin'ny fahalemena dia fa ireo ray aman-drenitsika zay tany aloha zany dia nanana zay ataotsika hoe finoana ny orina tsara atao amin'i Jesosy izy saingy nilona koa nefa ty tamin'ny fiezahana aka modely aka olona ho alaina tahaka ka tonga ho azo tao anatiny ny fitiavanamana ny fitiavana mpiarabelona afaka malala am'izao andro ainantsika izao eto mba matsiaro kely satria niresaka kely vetivety ny Albert Schweitzer zay noresahan'ny pasteur Alina Ramarsata mpampianatra théologie ny akamaroan'ny mpitandrina Albert Schweitzer re maka de niteny tamin'ny De Gaulle général De Gaulle zany tamin'ny décolonisation zany hoe tamin'ny fotoana andefasana ny zanatany aleo teny zao ny teny Albert Schweitzer manao hoe tena diso De Gaulle nanao ny décolonisation satria fantatry De Gaulle tsara fa tsy mbola afaka aleo teny reo firenen'ireo tsy mbola manana tsy mahafantatra ny antsoina hoe demokrasia tsy mahafantatra ny antsoina hoe fahaleovan-tena nefa nahoana no avotsotry De Gaulle ao amin'ny avotsitra ao miditra sady amin'ny décolonisation anao de hoy nyvalitenin'ny De Gaulle hoy De Gaulle manao hoe lizy engeo izy fangainao tsy mahafantatra za nge mahafantatra fa ny décolonisation dia désastreuse zay mihitsy no ambaran'ny De Gaulle tamin'ny Albert Schweitzer hoe tena désastreuse mihitsy ho an'ny Afrika ny décolonisation saingy zao tsy maintsy manao zany sika satria eo ny russe sy ny amerikana zay ijoro ho mpanafaka eo raha ohatra ka tsy itsika ny mandefa azy meloa ataoko anaty fonoteny zay ilazana hoe
zava-dehibe ny andraikitry ny mpitandrina, ny andraikitry ny diakona, ny andraikitry ny loolona, ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fanomezana repère sy maridalana amin'ny lafin'ny fanabeazana. Tsy hoe ampy zany ny hoe amin'ny lafin'ny fanabeazana resantsika ity, ny hoe tsy hoe ampy ny teny fitenenina fotsiny fa zava-dehibe koa ny fanomezana fakana modely, zava-dehibe koa ny fakana lesona amin'ny fiainan'ny olona na fiainan'ireo ataotsika hoe olona azo olay tahaka. Rehafako am'ty epistily any Hebreo tam-pilatana antsika ty ara ny 5 ka hatramin'ny ny 7 ka hatramin'ny 10 de mamperitreritra atsika ny hoe Jesoa zay Andriamanitra dia nianatra ny fanarahana tamin'ny fahoriana netiny izy. Jesoa nianatra nangifiry tamin'ny fahoriana netiny. Jesoa zay modely alantsika tahaka itsika ve mba manaiky-anatra amin'ny fahoriana hoentitsika ka hahatonga atsika ho endry. Sa olona zay mitaraindava, olona zay tsy mety mandray lesona amin'ny hafa, tsy mety mandray lesona amin'ny amin'ny manodidina. Eto de ny epistily any Hebreo de mamperitreritra atsika hoe zava-dehibe ny fanekensika anokatra ny masotsika hijery ireo ny hafa ho tiavina nefa koa anaiky hianatra amin'ny hafa. Afaka malala zava-dehibe ary ity epistily zay eto am-pilatana antsika ity satria mamperitreritra atsika ny amin'ny hoe ny fahendrena tsy tonga angatahana avy amin'Andriamanitra fa ny fahendrena dia ao anatin'ny filazantsara amin'ny fandraisantsika ny filazantsara, fa izao koa ny fahendrena dia tena misy ampidirina zany hoe misy fitezana, misy fanolokoloana, misy zavatra be dehibe zay omeny ny fiainana mahatonga atsika ho olon-kendry. Fa ny zava-dehibe de zao ny fanekena hianatra isan'andro, ny fananana fanetretena hianatra isan'andro. Ny alatsiny raha ohatra ka nitanisa ireo olona vitsivitsy zay afaka nitanisa 3 na 4 raha azo atao tsara zany. Fa zao ny fotoana eo sady mety mitanisa olona tsy de fantatritsika loatra dia manjary tsy misy heviny. Fa ireo olona zay nitanisa teo dia olona zay tsapantsika hoe olon'ny fitiavana ny hafa, fitiavana namana, olon'ny ataotsika hoe fietreretana ny fiarahamonina, fietreretana ny fiantram-piarahamonina. Ka ireo olona reo de zao nianatra koa tamin'ireo olona teo alohany, nianatra koa tamin'ireo ireo zoko teo alohany zay nresahantsika teo, ry Kagawa nresahantsika teo, Livingstone sy ny hafa. Ny sasany ary moa dia ao anatin'ny boky tantaraintsika io ny teny soa misy maro hatramin'ny tantaran'ny Jeanne d'Arc tantarainao, hatramin'ny tantaran'ny Alexandre le Grand tantarainao. Zany hoe tsy misy mihitsy famoahana gazety-piangonana ka tsy nisy tantaran'olo malaza nakana lesona ho an'ny tanora, nakana lesona ho an'ny mpino, akoatran'ny tantaran'ny teolojia tahaka ny nataon'ny pasteur Godrey Johnson mitantara avy hatrany ny Barthes, teolojia amin'ny Barthes. Ny azy moa ny Johnson rakotondraina dia le lafin'ny teolojia indray ino no resahany be dehibe dia miresaka teolojiana be dehibe izy zany hoe zao ny fiainan'ireny olona reny ny fiaretany tamin'ny finoana, fiaretany fa tsy tao fa ny tiana tena de hoe zava-dehibe ny hoe fianarana mandrakariva amin'ireo olon-kendry izay teo aloha. Afaka malala engane isika mba ho tia ny hafa, engane isika mba hanana fo madio, eritreritra ny hafa, eritreritra ny mpiarabelona, ary engane koa isika mba ho modely alay tahaka, engane koa isika mba hianatra amin'ireo olona izay teo alohantsika. Mety fantatsika fa tsy tanteraka izy mazava ho azy, tsy hoe anjely akory Martin Luther King fantatsika ny tantarany fa nakalesona tamin'izany ry pasteur Talela Ralibera. Tsy hoe anjely akory ry Kagawa fa nakalesona tamin'izany ry pasteur Mambasoa Josefa. Tsy hoe anjely akory ry Schweitzer fa nakalesona tamin'izany ry pasteur Marsantalina. Hotsika manao hoe zava-dehibe lay fiezahantsika hianatra amin'ny hafa ary ao anatin'ny fanetretena dia hiaina le tenin'ny Paoly manao hoe fataro ny zavatra rehetra de azon'ny mafy zay tsara. Jesoa
aloha no fianarana tsara indrindra. Zay no seho ny epistilo any Hébreu eto, izy ilay mpampianatra tsara indrindra, izy lay alaitsika tahaka, izy lay mampianatra antsika ho tia ny hafa, eo aminy tsika ny mianatra fitiavana ny hafa, eo amin'ny Jesosy tsika ny mianatra ny miaritra ny fangiry firiana, eo amin'ny Jesosy tsika ny mianatra n'izany faharetana zany. Saingy zao misy koa ny mpiarabelona amintsika zay mampianatra antsika ny fahendrena, dia enganeny avako malala am'izao pasika voadify andro vitsivitsy zao dia iorona bebe kokoa amin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy Tompo isika mba hitombotsika amin'ny finoana, hitombotsika amin'ny fitiava namana, hitombotsika indrindrindra amin'ny fanetretena. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ianao Jesosy dia tianay ary nitondra ny fangiry firiana, nitondra ny mafy mba ho famonjenanay. Mampianatra anay koa nefa ianao mba hahatsiaro fa zava-dehibe ny fanekena hitondra ny azo fijaliana, zava-dehibe ny fanekena hanety tena, zava-dehibe ny fanekena izay hiaritra amin'ny fanompona sy ny fanarahana ny sitraponao. Misaotra Tompo fa mahatsiaro manokana koa zahay ny tantara eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina. Mahatsiaro manokana ireo zokiray aman-dreninay izay niasa teo anivon'ny mpiarabelona, nitory ny asa, nitory ny filazantsara. Ary dia mamela aty anatinay ny tantara mba heritreritra koa ny hafa, heritreritra koa ny mpiarabelona aminay. Tompo dia amin'ireo fo zahay ampianaro mba hanana toetra ho alain'ny hafa tahaka, ampianaro mba hanana toetra ho modelin'ny fiarahamonina, ampianaro mba hanana toetra koa ho tia ny mpiarabelona aminay, hanana fo madio, hanana saina mazava ary hanana fiezahana izay pino mba hifanampy sy hifanohana ary manana tsiaro ho manana didy amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Da io ny tontolo andronay Jesosy, ho tontolo andro anjakan'ny fitiavanao, ho tontolo andro anjakan'ny fifalianao, ho tontolo andro hitombonay amin'ny fitiavananao Andriamanitra. Dia ta io koa ny fahasalamanay, ta io ny fikasana tsara ty anatinay, ampaherezo izay mba andeha araka ny sitraponao hatrany Jesosy. Ao aminao nanaovanay izany vavaka izany Jesosy malala.